Ampifaliana tanteraka indray no etiko miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana amin'ity anio ity ny tenako moa Révérend Farandrianarivo indray miaraka aminao amin'izao fandroana izao ary inoko fa dia ahita tombontsoa manokana indray ianao amin'ny fiarahantsika ao anatin'izao fandaharana izao androany. Tiako homana ety am-piandohana ianao fa dia tena azo ten'Andriamanitra indray tsika izay tena amangin'Andriamanitra antsika manokana amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra moa rehefa avy eo izay hitondra an'izay ten'Andriamanitra dia tsisa fa Bishop Docteur Patrick Andrianarivo ary inoko fa tena anatin'izay ten'Andriamanitra izay isy karazana valim-panontaniana be dia be ho azonao sy voarainao. Mety betsaka zavatra mety fanontaniana apetraka ao amin'ny fiainanao hoe makaiza ihany ny fiainako, inona no tokony ataoko sy maro samihafa sy ny zavatra mety hoe tianao ho tratrana, mety ho tianao azo amin'ny fiainana fa mino fa amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra dia amianao fahazavan'Andriamanitra. Ka enary fa dia aleoloha rahantsika ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra teny izay inoko fa hasoa tanteraka amin'ny fiainantsika sy ny zavatra rehetra momba fiainantsika izany. Fa dia manarafinaritra tompoka fa rehefa avy eo moa tsika mbola verina ety ihany rehefa vita ny ten'Andriamanitra izay rahantsika amin'ny mpanompony izany. Tanao tamin'ny fotoan'Andriamanitra nangana an'i Jesosy tamin'ny maty dia tamin'ny alalan'ny fanahany masina, tamin'ny alalan'ny voninahitra marimarina koa, tamin'ny alalan'ny sandry maherin'Andriamanitra no nanandratan'Andriamanitra an'i Jesosy tamin'ny maty. Tamin'ny alalan'ny fanahy satria ny fanan'Andriamanitra no sandrin'Andriamanitra. Ingany ho azonao zany zavatra zany. Alleluia. Dia rehefa nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty izy dia voalazan'ny Kolosiana toko 2:5-10 fo zay naseho amin'ny miarihary ny fitondranandreo toy ny fanaony zay avy nandresy. Inona moa le reo zay netany ny fahefana sy ny fanapahana reo voninahitra. Naseho amin'ny miarihary. Amin'ny teny Anglisy izy dia hoe he made an open show. Zany hoe nanao spectacle teo mason'ny olona rehetra izy. Nanao show lehibe anankiray fampisehoana be mihitsy. Engany Andriamanitra hitaka eto Andriamanitra anao fampisehoana amin'ny fiainanao. Anao fampisehoana miarihary ny fitahiny, ny tana maheriny, ny fanandratany ka ho afa-baraka amin'ny mpialina anao rehetra. Resaka ny tanan'Andriamanitsika. Salamo 8:7-9. Salamo 8:7-9. Zao lazay ny ten'Andriamanitra. Ny tanakavanan'i Jehova dia misandatra, ny tanakavanan'i Jehova mampiseho hery. Averiko fandroany, ny tanakavanan'i Jehova dia misandatra, ny tanakavanan'i Jehova mampiseho hery. Ao anao izy azafady tompoko? Amen. Rehefa miresaka isika hoe tanan'Andriamanitra dia miresaka herin'Andriamanitra, fahefan'Andriamanitra, fahaiza-manaon'Andriamanitra, ny asan'ny tanany, ny sandriny. Ny sandry dia mampiseho hery, mampiseho ny tena may anao anao. Tanao rehefa misy olona ohatra miady tokotra eo anao box ka rehefa maresy ilay anankiray dia amin'ny farany amin'izay rehefa tonona hoe ihany nampandresy dia atsangana ny tanan'ilay anankiray asandatra. Hoy izay ny tanan'i Jehova dia misandatra. Fantatra hoe dikan'izany Andriamanitra dia mpiady mahery. Ary amin'ny fotoan'Andriamanitra maniditra ny tanany, manandratra ny tanana, tsisy fahavalo mo azo mizesy teo alohanao zany. Naray azy. Tsy maintsy mandresy ianao na ahoana na ahoana. Tsy maintsy mandresy ho ianao na ahoana na ahoana. Aoka izay tanan'Andriamanitra izy sandatra eo aminao androany. Iseho amin'ny kera eo aminao androany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsika mahalala fa ny tanana no isandrasam-batana zay afaka mikitika ny vatana rehetra hatrany tabondokatra ny paladie. Ny loha tsy afaka manao an'izany, na afaka manao ny sahirana be. Ny tongotra koa tsy afaka manao, na afaka manao koa ny sahirana be. Efa nahita olona ako izay mitondra automobile amin'ny tongotra, mahandro sakafo amin'ny tongotra, manjaitra amin'ny tongotra, rehetrarehetra amin'ny tongotra satria tsisy tanana ilay olona. Eny mety vita ihany amin'ny tongotra angamba fa tsy normal zany zava-drehetra atao amin'ny tongotra zany, zava-drehetra atao amin'ny tanana. Amen sa tsy amen? Ny zavatra rehetra. Inona tiako tenena amin'izany? Andriamanitra ihany koa raha hikitika ny sehatra rehetra amin'ny fiainanao, tsy amin'ny alalan'ny tongony fa amin'ny tanany mahery. Ka ny amin'izay tsy tratra ny tananao, tanan'Andriamanitra ho azy. Amin'izay tsy vita ny tananao, tanan'Andriamanitra anao azy. Any amin'izay tsy afaka ny tananao ho asanatra, Andriamanitra nandratra azy. Engany isola ino ka anao amen na mafy.
Alleluia. Andriamanitra irery ny tena mpanandratra. Izy no mpiady mahery. Izy ho any mpiady mahery. Alleluia. Izy taon'Andriamanitra dia niteny tamin'ny Abrahama amin'ny Genesis 15. Ozy hoe ho avy ny andro ho andevo hivahiny any amin'ny firenena izay tsy fatantanakao ka ho lasa andevo any. Fa rehefa afaka 100 taona dia ho tsaraiko izany firenena izany. Genesis 15:14. Dia tondra azy hivoaka ahako. Ary tsy hivoaka tanapolo izy na hivoaka tanana maina fotsiny fa hitondra rem-behivava. Nanome fampanantenana Andriamanitra. Fantarana k'Abrahama tsy afaka hijanona ho esclave zany foana. Mamela hiteny aminao androany amin'ny finoana. Ninona nanandevo anao hatramin'izay? Ny tanan'Andriamanitra ilibere anao androany. Ny tanan'Andriamanitra nafaka anao androany. Ary na dia efa tany amin'ny fianakaviana tany ambony tany na tany amin'ny dadabe anao na tany amin'ny dadanao ka mbola hita ty aminao aoka androany date d'expiration azy. Aoka androany ny tsara an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny farao rehetra mihazona anao hamotsitra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Tsy fantatra dia teny fampanantenana men'ny tompo anao. Dia volo malala ny teny izay nitenenina taminao. Zavaratsikarotro matetika ny olona nahazo faminaniny sy nahazo teny mafonja teo amin'ny lohany nomena Andriamanitra azy mandalo zavatra marary noho ny olona maro. Satria nahoana Satana malala fa iny teny iny no mamaritra no avinao. Ka raha diso be loatra ny tenena taminao miomana fa ho betsaka ny ataky. Ary mety zany angamba no mahatonga anao mandalo karazana olana sy ady satria be loatra ny faminanina ny tenena taminao. Be loatra ny zava-tsoa nambara taminao. Andranay ohatra ny tady sitanao tsony hoe tompo ianao mitena amin'izao foana foana nefa tsy mety hitako le izy. Androany inoko tanteraka fa sanan'Andriamanitra atanteraka le izy anao amin'izay. Anamarina le tena aminao amin'izay. Ka zay farao mitady anakina ny fampanantenan'Andriamanitra aminao akisak'Andriamanitra. Raha sendra misy zany anao manao vamenina mafy. Alleluia. Oya hoe halleluia. Zay teny nomeny tompo anao tsy maintsy tanteraka. 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 Ary fotoan'Andriamanitra ilibere anao. Tsy manafaka anao maina fotsiny izy fa miaraka amin'ny fitahiana. Miaraka amin'ny fitahiana. Miaraka amin'ny arem-behivava. Tsy milaza reny satria fantatra fampandaray ianao na manao zao ianao. Milaza reny satria izay ny tenin'Andriamanitra. Izay ny lazainy. Raha zay nataony tamin'ny Israely matombola tsy nesorony tao anaty baibola izy dia zay koa no ataony aminao. Tirikanao anafaka anao miaraka amin'ny fitahian'Andriamanitra. Miaraka amin'ny fitahiana. Tsy vitany hoe ho afaka amin'ny trosa ianao fa sady voatay anao ny trosanao voalohanao avokoa. Misy olona afaka amin'izany veky. Alleluia. Oya hoe halleluia. Andriamanitra manana ny fomba hiverana amintsika. Hevitra tsy hatonga loza fa fiadanana. Tena tenao fantatry ny hevitra momba Andriamanitra. Fa tsy hitondra loza fa fiadanana. Tsy hitondra loza fa fiadanana. Tsy hitondra loza ho fa fiadanana. Tsy hitondra loza, tsy hitondra loza fa fiadanana. Alleluia. Raha ny fiasan'Andriamanitra isan'andro eo amin'ny fiainako no tany saina dia mety ho hariva ny andro fa zany hoe zava-dehibe izay nataony anatin'ny Palais des Sports moa zany no teneniko. Ao anatin'izay dia mankasitraka ny ray aman-dreny ara-panahy i Bishop Patrick Andrenarivo sy Révérende Fara Andrenarivo. Izay mampianatra antsika sady tsy mahafoy mitazona izay zavatra avokatra na izay hitany fanavokatra azy izy fa mamotra an'izany amintsika foana. Dia ny jiroko vavolombelona moa dia ny amin'ny zanako ny zanako zany tokony atao opération izy tamin'ny latsinainy teo ary efa vonona mihitsy hoe efa nijerena foana mihitsy izy dia hoe tsy maintsy atao opération izy amin'ny latsinainy. Dia tamin'ny fotoana moa za teny amin'ny Palais des Sports iny dia tsy niasa saina mihitsy hoe dia angorona ny entanay akony nefa tokony hoe iomakoma anakony dia nandany fotoana teny amin'ny Palais des Sports foana parivy ny andro. Tao anatin'izay moa le ny ozy tsy maintsy misy teny vodotra ho anao eto androany satria tao anatin'izay na vola hoentiko anaovana opération raha mbola tsisy fanananam-bola raha dia nivitanako tenue dia nanovako ny asa fanomponan'Andriamanitra fa tsy nieritreritra mihitsy hoe hiomana amin'izany. Fantako ilay izy hoe tsy maintsy etsihako fo zay hoe rehefa mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia Andriamanitra foana mamatsy anah rehefa tonga any amin'ny hôpitaly. Tao anatin'izay moa nivavaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia tamin'ny fotoana
ohatrany tonga dia voakasika be mihitsy ako ny dia nanao fanatitra dia tao anatin'izay dia ozy ako ny hoe tsy maintsy mahazo teny ho azy andro any dia le mivavaka ao amarary amin'izay mpanompon'Andriamanitra dia nakeny aloha ary tsy nety ny ala teny mihitsy ana ny teny ary izy hoe mahazaho toerana netiko teny ihany le zanako dia izy ohatra mbola tsy naheno izany hoe nikasika ana fa nay masina dia tamin'ny fotoana amin'izay ny teny Bishop Patrika hoe efa sitrana izy ozy izy tonga dia nateny ezakazaka be mipetraka hoe an'izany hoa dia tsy nijery mihitsy ana nampanjaondranako ary alina dia tsy nijery anazy mihitsy ako ny hoe efa normal kay izy ty dia tao anatin'izay ao amin'le sexe moa zany lasa any ambany le lavaka dia ahitsy le izy dia tao anatin'izay kay nisy opération divine nantsanga dia le lavaka teo ambany tsy nivoaka tantsony le pipi fa lasa nisy lavaka vaovao teny aloha dia nefa ino no atao opération dia tonga tany avo gaga za tsy nijery mihitsy fozy tsy jereko mihitsy ho aty fa aloha mihitsy aloha ny dokotera niteny anahy dia namampiakanjo anazy ary tsy mijery mihitsy fa efa heniko io miasa amin'ny fanahy masina tonga teny dia ozy ny dokotera fanditra teo aloha zareo hoe ahoana ary ty zazy ty satria efa fandroa amin'izao le zanako nohatra misy fiovana misy fahagagana amin'seo foana dia gaga zareo dia tao anatin'izay moa ozy izy hoe tena tapa-kevitra ozy izy fa tsy atao opération fa inona ary no kitianay amin'ity ozy izy fa miverena fotsiny ozy izy amin'ny volana me ataonay contrôle izy voninahitra ao an'Andriamanitra rery any ya inoko fa dia tena nasoa dia nasoanao ny fandrenesanao fampianarana tahaka ireny tena fitahiana be moa ny fahafana mandray ten'Andriamanitra satria ny ten'Andriamanitra dia mamea antsika fiainana ny teny no mamea antsika lalana sy fahazavana andehanana ny ten'Andriamanitra dia mamea zavatra rehetra mihoatra n'izay heverintsika sy angatantsika ary mampirisika anao ako anaraka foana ny fandarantsika satria ao anatin'ireny inoko fa izy zavatra be dehibe kasihan'Andriamanitra amin'ny fiainanao ary indrindra moa mampirisika anao ako satria raha eto amin'ny fahita lavitra azy ianao mahazo tombontsoa tahaka izany maika lavitra fa amin'ny fotoana manatrika mihitsy ny fotoam-bavaka ka dia tiako mampirisika anao fa marina fotoana mahafinaritsika marina fa nahazo fampahirezana zao ianao eto fa afaka kokoa rehefa amin'ny fotoana ianao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sady mbola afaka manana tombo fotoana noho le fotoana eto izay rahantsika izany ka ampatsiahiviko anao fa manana fotoantsika amin'ny alahady ho avy izao etsy amin'iraiky sasiritsa Andohanalakely misy fidirana efatra moa maraina misy amin'ny 9 ora maraina raha toa ianao moa zany tia fo maraina dia afaka tonga fotoam-bavaka ianao amin'ny 9 ora maraina fidirana voalohany amin'ny 7 ora sasany fidirana faharoa amin'ny 7 fidirana fahatelo ary amin'ny 10 ora sasany fidirana fahaefatra farany ny fotoana maraina raha tomba ianao lina sady mahafinaritra anao no tianao ary ainao no miteniteny vahiny teny anglisy dia manana fotoantsika amin'ny 2 ora sasany etsy amin'iraiky sa Andohanalakely izay fa raha teny frantsay kosa dia etsy amin'iraiky sa ihany Andohanalakely fa amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny ritsa ny teny vahiny teny frantsay raha ary 2 ora sasany indray tsika dia manana fotoana ny antsoina hoe miracle spécial atao anatin'ny fotoana maromaro zay vitsivitsy ny miracle spécial betsaka ny olona nanao fijoroana vavolombelona ny amin'ny fanafahana na amin'ny fanasitranana namezan'Andriamanitra asa sy ny zavatra maro samihafa zay ahafahan'ny olona mahita prova velon'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainana ary tiako anasananao manokana satria azoko antoka fa ametraka tantara tsy azo fafana amin'ny fiainanao ny kasik'Andriamanitra zay ho azonao anatin'izay fotoana zay raha tombo ianao etsy amin'ny faritra manodidina ny Tanjombato Andoranfotsy sy manodidina rehetrarehetra dia misy chaîne koa eny zay chaîne etsy Tanjombato izany raha toa ianao miala amin'ny hitanao tetezana Tanjombato eny dia mandrosondroso eny ianao dia efa misy plaque ngeza be eo misy soratra hoe église évangélique chaîne dia amin'iny no iakaranao dia taritiny plaque iny ianao any amin'izay toerana misy fiangonantsika tongava manana anjara tsy afaka nitsova zany ny fiainanao ary ny fiainanao rehefa ao amin'Andriamanitra azo antoka fa tsy maintsy metsara mandroso mitombo voninahitra fahasoavana makany fahasoavana voninahitra makany voninahitra hatrany hatrany enary fa dia angamba izay no amaranako ny fandarana miaraka aminao amin'ity ity manantena hitanao indray ao anatin'ny fandarantsika manaraka amin'ny fotoana mahazatra tahaka izao amin'ny fahita malavitra mahazatra anao izay fanaranao zao fandarana izao fa dia mametraka veloma mahafinaritra anao indray ny tenako Révérend Farandrenariva samy mitombo fahasoavana tompoko